fa raha ohatra ka ho foana antsika daolo raha tsy rehetrarehetra na mpangalabadin'olona ary tsisy reny tsy maintsy misy foany reny satsa maro an'izany tanàna e olona miaina eo dia tsy maintsy misy foany reny fa tsy ho afakytsika zany fa anjara ny rehetrarehetra mifanalan'izany ohatran'ny fiangonana eo mitondra ny anjara borikiny ny ray aman-dreny mitondra ny anjara borikiny mitaiza izahay koa no fidinareo mitondra ny anjara borikinay fa le fanafian-dalo be ny tena tseketsika le tapim-baravarana asika dia raha vao mitady iveriny reny tsy maintsy miverina masika be tsika dia mandrindra sy mandamina ny rehetrarehetra ao anatin'izany ary misy tenika anankiray izay ihany koa apitaiko amintsika hoe ary resahako eto androany satria mitombona foana hatramin'ny farany io hoe firaisan-kina no tsy ambaratelon'ny fandrosoana raha manana foto-kevitsika hitatsika efa mety za zao tena miteny anareo hoe teneny foany ty hoe eninjato monare zany 16 milliards ariary eniny sy 9 tapitrisa mbola tapitrisa nyray mandeha nitety vola tantanin'ny fanjakana isa taona raha zaraitsika 100 millions d'ariary na 100 tapitrisa isa taona ny fokotany anankiray mbola 510 tapitrisa fotsiny lany dia nefa raha ny fokotany anankiray mahazo 100 tapitrisa isa taona oleretsy fa tena androso satsy marina zany vita daholo maivana na ny fampidirana mpianatra satria afaka entohan're zany ny frama fanamboarana sekoly no fanamboarana tetezana fanaovana barazy ny lalana afaka ohatra hoe zay fokotany mifanindra rehetrarehetra hoe atao atambatra vola dia atao pave iny lalana iny afaka tena mandeha tsara ny fampandrosoana fa zao na le karama président pokotany ary 5 alina isam-bolana entina mbavaka tsy latsaka reretsy misy telo taona tsy tonga misy tena tsy tonga mihitsy ara valazay hoe valazany amin'ny ambolany le izy ara tsy isy koa le magaga fa le izy nefa voasoratra ao hoe retiny anjara le président pokotany fa eny ampanidinany any le izy dia manjavona rehefa avy eo zany zavatra zany mila hovainy azontsika le izy satria io le resahako amintsika foana ny hoe tsy mifandray mpitondra sy nentina da raha vao tsy mifandray mpitondra sy nentina dia tsy fantatra le mpitondra hoe inona ny teny ilaina aty ambanivohitra aty zany no mahatonga n'le resahako anareo foana hoe aty ambanivohitra tapaka ny barazy vaky ny barazy potika ny lalana simba ny tetezana any andrenivohitra ny mpitondra fanjakana 570 miliary ariary anamboarany telefirika izay mihinana gazoal 500 tapitrisa isanandro hitangenana filina manina raha mahagrizagrizeryatsanany tanàna dia firesahana hoe lasa tsy makany amin'le vahoaka le vola fa lasa manitina dia zany le jaroantsika tsika raha niady an'izany tamin'izany fitondrana zany dia tsy hoe tsika nanala le fitondrana teo dia miditra le fitondrana vaovao dia raha misy tsy mety ataony zareo dia andetsika anao hoe osana fa rehefa tsy mety dia tsy mety rehefa mety dia mety zay le izy zay ary iady foana tsika mba hisiny zavatra mety misiny zavatra mety tsy anaisitany tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena ary eto amin'ny fanjakana ary zay ny fidiananareo misolo teny mba tena misolo an'le teny misolo amin'le feo misolo an'le zavatra tena takitsika tsika zao tamin'ity raha natsikaritra nareo fa niresaka foanany hoe raha tsika hitanjana n'io seady io dia ho ataoko tena tonga ty amin'ny olombelona io zavatra io ary mbola tsy hampahafolo ny kolo zay ny tavavoakatsika efa tena navoazara sy mentry tsika isan'ny sitraka betsaka n'izany tatamora feno moa efa nahazo taona azy betsabetsaka efa tokanana commune maro samiavaka efa samby nahazo daholo ary mezaka foana tsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay tanjona zany dia mba hisitraka daholo ny rehetrarehetra mba hitondra fampandrosoana ny any amafisiko amintsika naiza distrika misy atsika efa anareo reny fandarana nataoko tao amin'ny radio reny vonona ny fanampytsika satria isika rehetra miaraka mihitsy raha miteny azao amin'le hoe fambolekazo tena zava-dehibe nge io zareo
za tena mbola miteny mihitsy androany fa tena zava-dehibe no zava-dehibe rehetra eto amin'ny tasa firenena fambolekazo eo satria raha nampingana n'la fanjakana tamin'ny farany teo ke zany no atao nkajy dia noho ny fahasamban'ny tontolo iainana noho ny fahasamban'ny tontolo iainana dia niena ny rano ao anatin'ny tany la nampifarehatika io tsika rehefa niena ny rano ao anatin'ny tany dia ritra le loha rano mampiena n'le rano ao anatin'ny tany nefa noho ny fenan'le ala rehefa ritra le renirano tsika raha natsikaritra fa io ranony kopo io raha nisy fotoana ritra nitsikafina ny tonga satria tsy misy hazo intsony rehefa tsy misy hazo ety atapitany ety dia rehefa milatsaka io orana io tonga dia mikidiany fotsiny fa raha misy azy eto zao dia tsikirain'le hazo le tany azotsika dia lasa malemilemy le tany eo ka raha milatsaka le orana dia atelin'le tany le orana dia rehefa ateliny any reny dia mitambatra anatin'ny tany any dia mamorona loha rano any ambany any dia matanjaka le renirano fa raha matsikaritra nareo zao mikely aina ny renirano satria mihetsy mitelina rano tsony ny tany dia rehefa kely aina ny renirano dia tsy niodina tsony le tirbinina very andekalekary tsy niodina tsony le tany tapaka ny jerony tao an-tanynarivo ary io resaka hazo io miankina amanainy io satria rehefa tena ritra tokoa ny hazo rehetrarehetra atahaky mpifotsiny maso e dia atao hoe raha zay 20 taona tsy nampilena hazo na isamban'ny tontolo iainana zay izay fihetsika zay ihany no ataontsika 20 taona manaraka dia akipeo ny maso hoe taizany nisy azy teto nandritra ny 20 taona dia ianao ve mbola eritreritra fa mbola ho hitanao eto reto raha 20 taona tsika tsy amboly fa retanetiny hitanao eo amin'izany fotoana zany tiako lesahana amintsika hopotika tanteraka mihitsika nefa tsisy manao zany zavatra zany dia zany ny joroantsika zany ny adivantsika zay nanaovantsika an'izao fitondrana an-tsena be fivoarana zao hampatonga sainatsika amin'ny resaka fiariana ety amin'ny tontolo ambanivohitra ny olana ety amin'ny tontolo ambanivohitra dia zao isika ety dia natorana mihitsy amin'ilay resaka vidim-bokatra ny vidim-bokatra isaka ny mahavokatra tsika dia maninona vidiny mora foana ny vidiny io zavatra io tena tsy afaka mihitsy io raha tsy mandray andraikitra ny fanjakana ny antony dia mitovy daholo ny fihetsika isika miara-mamboly vary dia miara-mivaribary miara-mamboly volyavitra miara-mivarotra volyavitra zany hoe miara-manana vokatra dia miara-tsy manana lalàna an-tsena nefa rehefa mitobaka ny eny an-tsena dia maninona ny vidiny mientina ny vidiny dia raha vao tsisy mandrindra mihitsy zany io dia sahirana foana zay natonga antsika hoe ndao rangaha amboly an'le sakay aloha fa ty misy mpandray ndao rangaha amboly an'le sakamalaofa efa ho avy masika amin'izay tsika rehefa kelikely eo amin'iny ho any zay tany tsy fady ho any tany fady aloha dia aza mandray mihitsy aloha fa sao dia mifametsiny satria misy tsy mety amin'ny reny sy ny tongolo ao dia ndao rangaha amboly an'le kafe satria misy mandray le izy mba hanatsarana fa io ke rehefa miditra any aminareo le vola dia le tenenky ihany rehefa miditra ho any vola mandeha daholo ny rehetrarehetra tonga dia efa menareo